Adventist World Radio, the voice of hope. Radio Adventista iraisam pirenena, miaraka amin'ny feo fanantenana. Indray alina i John Wesley dia nifanena tamin'ny tovolahy-mpanendaka anankiray. Norahoanan'ilay mpanendaka ho vonoiny John Wesley raha toa ka tsy omeny azy daholo ny vola rehetra any aminy. Dia nitanterahan'i John Wesley aingana ny zavatra nangatan'ilay mpanendaka. Diso fanantenana nefa ilay tovolahy-mpanendaka noho ny akelin'ny vola izay nomeny John Wesley azy. Raha iny maika ny andao an'i John Wesley iny ilay tovolahy-mpanendaka dia niantso azy tamin'ny feo mafy John Wesley nanao hoe andraso, mbola manana zavatra omenanao aho. Dia nijanona ilay mpanendaka ary niverina. Dia hoy John Wesley taminy hoe ry namako, indray andro any dia mety hanenina ny amin'izao fomba fiainana no safidianao izao ianao. Raha tojo izany ianao ka kaikerinenina dia tsarovo izao teny izao: ny rany Jesosy Kristy dia manadio ny fahotana rehetra. Taona maro tatioriana, rehefa avy nitory teny indrindra i John Wesley, dia indro nisy lehilahy anankiray ny akanjo tsara tarehy avy nanantona azy. Tsy izy ity olona ity fa ilay tovolahy izay nanendaka azy taona maro lasa izay. Lasa mpivarotra nanana ny maha izy azy tao amin'ilay tanàna izay nitorian'i John Wesley ny tenin'Andriamanitra ity lehilahy ity. Nahatsiaro ny teny nolazain'i John Wesley tamin'ny raha lehilahy: ny rany Jesosy tokoa izy dia manadio ny fahotana rehetra. Ary nanaiky an'i Jesosy ho mpamonjy ny tenako manokana. Namihana mafy an'i John Wesley ilay lehilahy sady nitomany mafy noho ny teny hoe: Tompoko, onerako avokoa ny zavatra rehetra nalaiko taminao. Tsia, hoy John Wesley namaly azy, tsy izany no anoneranao izany, fa amin'ny raha soany Jesosy Kristy. Eny tokoa, Andriamanitra tsy naniraka ny zanaka ho amin'izao tontolo izao hanameloka izao tontolo izao, fa mba hamonjeny izao tontolo izao. Izay mino azy dia tsy hoe lohana, fa izay tsy mino kosa dia efa voaheloka rahateo, satria tsy nino ny anaran'ny zanakalahy tokan'Andriamanitra izy. Jaona 2:9, 7:7 sy 9:20. Raha ny zanaka no afaka anareo dia ho afaka tokoa ianareo. Jaona 2:9, 9:7. Amen. Calvary nunumbuna lai Jesosy izay nisoloay na foniny ainy manontolo mba navotana tsitsininy rany ahatonga io mpandova fiaina mandrakizay meloka nefa novidiny ho isan'ny zanany funinyani mauai swanao
sitrapo ijalianao nefa jeso zay lay fitiavanao ay tarika rija malala ijalianao nefa jeso zay lay fitiavanao ay nafoninyany mao ay soanao natolony antsitrapo ijalianao nefa jeso zay lay fitiavanao ay ijalianao nefa jeso zay lay fitiavanao ay talilio amiko ke ty baiboly fandaharana iarahanao amin'ny feon'ny fanantenana Isaia toko 7:15 ny fivavahana marina sy ny fivavahana tsy izy. Izao ny fiantsonao fa aza tao malemy. Asandrato ny feonao tahaka ny an'ny anjomara, ka mbarao amin'ny oloko ny fahadisoany, ary amin'ny taranak'i Jakoba ny fahotany. Nefa izaho mbola tadiaviny ihany isan'andro, ary ny ahalala ny lalako ny sitrany. Tahaka ny firenena efa nanao ny marina ka tsy nahafoy ny fitsipik'Andriamaniny, no fanontaniany amiko ny fitsipiky ny fahamarinana sy aniriny ny havian'Andriamanitra. Nahoana izay no mifady ho izy nefa tsy hitanao? Ary nahoana izay no mampahory ny tenanay nefa tsy ahoanao? Indro fa amin'ny andro fifadianareo aza dia mbola ny tianareo ihany no ataonareo, ary ny mpiasa rehetra ao aminareo dia ampahorianareo. Indro ny ady sy ny fanditra no antony hifadianareo, ary ny amely amin'ny totohondro ny faharatsiana. Izao fifadianareo izao dia tsy andrenesana ny feonareo any amin'ny avo. Mo fifadiana toy izany va no ankasitrahako? Dia andro ampahorian'ny olona tena, ny ampiondrika ny lohany tahaka ny zozoro sy ny amelatra lamba fisaonana rarahan-davenina ho fandriny. Moa izany va no atao hoe fifadiana sy andro ankasitrahan'Andriamanitra? Tsy izao va ny fifadiana izay ankasitrahako? Dia ny amafamatora ny faharatsiana sy anaboraka ny fehin'ny zioga
sy andefa ny ampahoriana ho afaka ary anapatapaka ny zioga rehetra. Motsy ny izarany mofona ho aninona va sy ny ampetrahan'ny oro-manjenjena ary mba hanafianao izay hitanao mitanjaka ka tsy hirim-belona amin'ny namanao ianao. Fa raha izany dia hiposaka tahaka ny fahazavan'ny maraina ny fahazavanao ary ho tonga faingana ny fahasitrananao, ny fahamarinanao ho loha lalanao ary ny voninahitry Jehova ho vody lalanao. Ary amin'izany dia hiantso ianao ary Jehova hamaly. Eny, anandratra ny feonao ianao ary izy ianao hoe inty aho. Raha isoronao tsy eo aminao ny zioga sy ny fanondrono ny fanondro sy ny fiteneny andratsy ary afonao haninao ny izay hanina tianao ka mahavoky ny ory ianao dia hiposaka ao amin'ny maizina ny fahazavanao ary ny aisim-pitonao ho tahaka ny tatao vovonana ary Jehova hitari-dalana anao mandrakariva sady hahavoky ny fanahinao ao amin'ny tany karakaina aza sy hampahantanjaka ny taulanao dia ho tahaka ny savoton-drano ianao sy ho tahaka ny loharano miboiboka izay tsy mety ritra. Ary izay taranakao no anangana ny efa rava ela ary ny naorina hatry ny fony fahagola no amboarinao. Ary ianao dia atao hoe mpamboatra ny rava, mpamelon-dalana ho nenana amin'ny tany. Raha miaro ny tongotra ao amin'ny sabata ianao ka tsy manao izay tianao amin'ny androko masina ary manao ny sabata hoe fafinaretana ary no amasinin'i Jehova hoe mendrika ao ajaina ka manome voninahitra azy ary tsy mandeha amin'ny lalanao na manao izay tianao na miteniteny foana dia hiravoravo amin'i Jehova ianao ary asandratro amin'ny avoana amin'ny tany ianao sy ho fahanako amin'ny lovan'i Jakoba rainao fa ny vavan'i Jehova no efa niteny. Tarika Giovanni. Tena samihafa manoloana izao sianao iray lalantsara sady makany amindray lalantsara sy mahasoa lalantokana ihany ko eno lay lalantery sy sarotra zay makany amindray iray kosa lalana zay makany amin'ny afobe lalambe zay malalaka tena be ny mpandeha izay voly satanano tompo marika lehibe miafara amin'ny fahaverezana fafatesana aizareno izoranao risaka izao mbala zao fafatesana kosave sa ilay lalam-piainana lalanterino araina fa izany no fiainana lalantsara zo antoka mahasambatranao mandehanaka matoky ijereany Jesosy izy tantananao hatrany ka dia mahery zare hotody soa andanitra izany ity aizareno izoranao risaka izao mbala zao fafatesana kosave sa ilay lalam-piainana lalanterino araina fa izany no fiainana lalantsara zo antoka mahasambatranao mandehanaka matoky mijereany Jesosy izy tantananao hatrany ka dia mahery zare hotody soa andanitra izany ity. Ankoatra ny fiainona amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio AWR sampananteny malagasy isanandro amin'ny alalan'ny YouTube. Feo fanantenana lalandro tena samihafa manoloana izao sianao iray lalantsara sady makany amindray
lalatsara sy mahaso lalatokana ihany ko eno lay lalantery sy sarotra zay makany amindra AWR manolotra ho anao ilay feo fanantenana sotran'andriamanitra isika fa tafahoany eto indray noho ny fahasoavany araharoantsika ny fahafahantsika mbola mifandray iresahana momba ny fitiavan'andriamanitra zay zahany satana takonana tanteraka kanefa vianao efa nahita aizina afaka mandresy ny hazavana mihoatra lavitra noho izany ny herin'ny fahazavan'andriamanitra zay anazavany sainao ahitanao ny tena fitiavan'andriamanitra eo amin'ny fiainanao miaraka aminao anatin'izao fiarah-mianatra ny ten'andriamanitra izao ny namanao Elion Andriamitanso miaraka ivavaka isika raha izay ny an-danitro ny voninahitra ny laza ny saotra ny haja dia ho anao rery manontolo satria tsy misy mendrika an'izany zahay fa ho anao zany ary mendrika an'izany ianao satria na ny fahavelomana isaky ny segondra aza dia miankina tanteraka aminao ka isorana ianao zany raha io da izao fotoana izao mba andraisana hery andraisanay fahalalana andraisanay fanapa-kevitra ny anavao ny fifandraisanay akaiky aminao amin'ny anaran'i Jesosy amen. Efa noresahantsika teto ny rahantsika nianatra teto ny amin'ny toetra n'Andriamanitra na dia ny safidy ny hanaraka ny fitaka nataon'ny Satana aza ny olombelona dia mbola tsy niala tamintsika Andriamanitra. Tsaroantsika fa ny adalan'ny olombelona ny adalan'ny Adama sy Eva natonga n'izao olana rehetrarehetra izao satria nanaiky ny resa be nataon'ny Satana. Alay voan-tsainany efa teo ampelantanan'izy ireo ny paradisa miariary eo imasony ny atao hoe fitiavana dia ny fitiavan'Andriamanitra azo ny tsapahitanana hita maso kanefa vitany ny nanaiky ny resaka nataon'ny Satana resaka fotsiny ary betsaka isika nitahaka an'izany na efa manana izay mba ilayntsika isika eo ampelantanantsika eo efa asehon'Andriamanitra ny fitiavany atsika resaka fotsiny dia mahatonga antsika mivadika amin'ilay Andriamanitra tena tiantsika. Na amin'ny fifandraisana amin'ny samy olombelona aza dia misy zany resaka fotsiny no ahafahany mpakafanahy mahatonga ny olona anankiray hivadika amin'ny olona tena tia azy. Zava-misy hitantsika izany ilay Andriamanitra izay tena tiantsika afaka namorona olona vaovao anie izy ary namelantsika hiara-ny vokatry ny fahotantsika kanefa naleony nanao planina hamonjena antsika. Eny hatreny amin'ny fahafatesana tamin'ny hazo fijaliana aza dia nekeny isolo eloka antsika mba ahafahantsika manana tombonandro ahafahana mibebaka miverina aminy ary efa tena miverina amintsika dia ampanantenainy fiainana mandrakizay hiverina indray ilay edena fa izay nilaozantsika. Misy olona anankiray nanontany andro any hoe ahoana moranga no azonantoka n'izany fiainana mandrakizay izany, ahoana no azonantoka amin'ny fitsanganana amin'ny maty ho an'ireny olona no an'ny biby ireny dia ho ia taminy. Andriamanitra dia afaka namorona an'izao tontolo izao miainga avy amin'ny tsy misy, afaka mamorona anao miainga avy amin'ny tsy misy, maika fa ny famerenana amin'ny laoniny ny zavatra efa nisy. Tsy tratry ny saintsika izany, fa raha mety ho tratra ny saintsika izany dia lasa Andriamanitra oatra n'Andriamanitra koa isika ary mijanona tsy ho Andriamanitra koa Andriamanitra. Tsy tratry ny saina izany amin'ny olona voafetratsika. Raha mety ho tratry ny fiarakodia ny toe-tsain'ny olona ny fahaizan'ny olona namorona azy dia mijanona tsy olombelona intsony isika fefa mitovy amin'ilay fiarakodia. Mbola mihoatra lavitra noho izany ny elanela ny fahafahantsika mahatratra ny fahendren'Andriamanitra sy ny fahaizany indrindra fa ny fitiavany. Ekeo fotsiny ray tompoko aza manaiky rebirebe ny devoly amin'ny resaka fotsiny mahagaga ny fitiavana asehon'Andriamanitra
na dia taoriana ny fahotana aza na dia efa simba ny fahotana aza dia mbola maharitra eny ihany ny soratanan'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika eny amin'ny zavaboary manodidina antsika. alay voatsaina ny masoandro sy ny rivotra. Raha ireo ny tsy omena antsika dia manahoana? Raha ireo ny vidim-bola dia manahoana? Ny anarantsika teto fa tsy misy afa-tsy ny fon'olombelona tia tena ihany no mivelona ho an'ny tenany. Tsy misy voromanidina manavatsava ny abakabaky ny lanitra. Tsy misy biby mihetsiketsika amin'ny tany izay tsy miasa ho an'ny fiainany hafa. Ny hazo lehibe rehetra sy madinika rehetra, ny ravikazo rehetra dia samy mampitosaka laika singa fototry ny aina ary tsy misy olona na biby mety ho velona raha tsy misy an'izany. Mandefa fofomanitra ny voninkazo, mampivelatra ny hatsaran-tarehiny, ho fitahiana ho an'izao tontolo izao. Dia manaparasaka ny fahazavany ny masoandro mba hamalifaliana n'izao tontolo izao hanomezana fahasalamana. Ny zavaboary rehetra hitantsika dia manahaka ny toetran'Andriamanitra avokoa. Mandray izy ireny mba hanomezany. Ny olombelona ihany no tsy mitady afa-tsy aso ho azy ary tsy mieritreritra ny hanomeny hafa. Vitsy ny manao an'izany. Ho aseho an'Andriamanitra antsika nefa fa ny tsy ambaratelo ny tena fahasambarana maharitra sady tena ahitana fifaliana feno dia tsy ao anatin'ny fiezahana hitadiny ho an'ny tena riry fa amin'ny fanomezana ho an'ny hafa, ny fanampiana ny hafa, tsy misy takalony. Dia anio manasanao mba hiala amin'ireo fanehoana latsa-datsaka kokoa ny amin'ny fitiavan'Andriamanitra hita eo amin'ny zavaboary fa hibanjina an'Andriamanitra ao amin'i Jesosy. Rehefa mijery an'i Jesosy sika dia mahita fa voninahitry ny raintsika ny manome, ny mizara. Ahoana hoy Jesosy? Tsy manao na inona ho ahy aho. Tahaka nanirahan'ny ray velona aho, izaho koa velona amin'ny iray. Fa izaho tsy mitady ny voninahitro fa ny voninahitro ilay naniraka. Ary io mihitsy no tsy ambaratelo ny tena fiainana marina. Asehon'ireo teny vakitsika teo ny foto-kevitra lehibe izay lalan'ny fiainana ho an'izao rehetra izao. Kanefa tsy pahan'ny olona vokatry ny fiezahan'ny Satana miasa ao amin'ny sainy hanao ny mifanohitra mitoetra an'Andriamanitra. Dia izany mahatonga ny olana eto amin'ity tany ity. Noraisin'ny Kristy avy amin'Andriamanitra ny zavatra rehetra. Noraisin'ny Kristy anefa izany mba omeny antsika. Dia tahaka an'izany koa amin'ny lapan'ny lanitra eo amin'ny asa fanompoana izay ataony ho an'ny voary rehetra. Amin'ny alalan'ny zanany malala no ampihoriana ny ray ny aina ho an'ny rehetra. Amin'ny alalan'ny zanany dia misamonta kosa ny fitiavan'ilay loharano lehibe ny zavatra rehetra. Dia eo amin'ny fiderana sy ny fifaliana feno fanompoana. Feno amin'ny Kristy izany ny fifamoivoizan'ny fanaova-tsoa izay mampiseho ny toetra mampanahan'ilay mpanome lehibe dia ny lalàn'ny fiainana. Mampalahelo fa ny mifanohitra amin'izany no miseho amin'ny ankamaroan'ny olombelona. Velona ho an'ny tenany fa tsy mba velona ho an'ny fanompoana ny hafa. Tsy fahadosoana ny mitady izay asoa antsika, asoa ny tenantsika, saingy ny tsy ambaratelo ny fifaliana marina sy ny fahasambarana maharitra dia amin'ny fiahiana tsy miato ny hafa manodidina antsika. Voateraka azagentsika olombelona dia efa mitomany mitady ny azy, ny hoa. Rehefa mitombo mialehibe dia miaratsy feno fitiavatena. Lasa manalavitra ny tena fahasambarana isika vokatra izany. Na mety hanana ny zavatrara materialy rehetra aza, tsy mahita le fahasambarana. Fitadiavana ny hoan'ny tena samirery no ny andohan'ny fahotana ry havana. Tadidio izay. Ary tany an-danitra mihitsy no voadika ny lalàn'Andriamanitra mahakasika ny fitadiavana izay asoa ny hafa. Naniry ny ho voalohany tany an-danitra losifera. Dia nitadiaviny ny ho afaka mifenipo ny lanitra ary hisarika azy ireo hanalavitra amin'ny mpamonjy azy. Dia andray fiderana ho an'ny tenany fa tsy amin'ny voninahitra ho an'Andriamanitra. Ary noho izany dia diso ny fanehoany an'Andriamanitra eo amin'ny fiainany. Dia nampangainy ho mpanandra-tena Andriamanitra, izany nataon'ny Satana, ary nitoetra ratsy mampiavaka ny tenany izay indray no ny hampangany indray ilay mpahary be fitiavana.
dia tahakan'izany fomba namitahany ny anjely. Hafa ny zavatra tenen'ny vavany, hafa ny zavatra tena ataony, ary ny faharatsiany no lazainy fa faharatsian'Andriamanitra indray. Ary mbola izany ny fomba fiasany hatramin'izao, zany koa ny fomba fiasan'ireo mpanaraka azy. Ny tsara ampangainy ho ratsy, ary ny ratsy ankalazainy mihitsy hoe tsara, satria anisan'izany izy. Dia toy izany koa ny fomba namitahany Satana ny olombelona, satria Andriamanitra dia sarotiny amin'ny fahamarinana. Dia nampangainy Satana ho enjana loatra, tsy mamela heloka, mpiandrikendry toana. Zany no endrika niezahany Satana na nehoanan'Andriamanitra tamin'ny alalan'ireo olona izay mpanaraka azy, dia lasa diso ny fijerintsika an'Andriamanitra. Ka dia tonga Jesosy haneho ny tena toetra mahandriamanitra an'Andriamanitra. Ho toizantsika ny fiarah-mianatra hatrany hatrany, dia ho hitanao eo amin'i Jesosy ny tena toetra an'Andriamanitra, izay tian'Andriamanitra ho toetra antsika ihany koa, satria mirakitra ny fahasambarana marina zany toetra an'Andriamanitra miseho teo amin'i Jesosy zany. Amen. Zay lay onjany fanantinana. Fifaliako ny eo akaikiny, izy no mitantanay, mampitony ny adiko ampanay, sy nandamina ny fiainako. Sasianao lotiany, ho sakaiza maminy, mba handovy ilay etena, toerana no maniny. Namana tsy miavona, tsy miatsara velatsy, mahateo tindrindra, hazo antoka, fahombiazana no azonao, miaraka aminy. Fiakanana fahasambarana, ny amin'ny fiarana, tiako ho zaray na minao indray, ireo fanandramana izay. Fahombiazana no azonao, miaraka voasoratra hoe
voasoratra hoe voasoratra hoe dia fifaliana ao anay indray a ny miaraka aminao anatin'izao fiarah-mianatra ny tenin'andriamanitra izao. Miaraka aminao eto ny mpiara-mianatra aminao Iliandre Mitantso sy Nartina ery amin'ny lafiny teknika ifanjaniana raha oly arisoa. Ny mikasika ny fanamasinana izay indray ny loha hevitra irahantsika mandinika amin'ny tian'io ity. Indray mandeha ny apôstôly Paoly dia nanao firarian-tsoa manokana ary mampahatsiaro antsika ny fambonian'ny filamatra kristianina izany. Mangataka anao nary hamaky izay voalaza amin'ny Tesaloniana voalohany toko 5:17. Ahitantsika an'izay. Tesaloniana voalohany toko 5:17. Amin'ny anaran'i Jesosy, ary Andriamanitra ny fiadanana ny hamasina anareo samy ho tanteraka, ka aoka rovana avokoa ny fanahinareo sy ny ainareo ary ny tenanareo ho tanteraka ka tsy hanatsiny amin'ny fiavian'i Jesosy Kristy tompontsika. Ny hoe voatokana ho an'Andriamanitra, izay no hevitry ny hoe masina eto. Izay no hoe no hamasinina ho an'Andriamanitra, voatokana ho an'Andriamanitra. Rehefa manolo tena amin'Andriamanitra isika dia lasa masina ho an'Andriamanitra, voatokana ho an'Andriamanitra. No tafiana ny fahamarinan'i Kristy ny olona anankiray izay nanoka tena ho azy dia lazaina hoe masina ho an'Andriamanitra, satria na dia tsy mbola tanteraka azy izy dia mitafy ny fahamasinan'Andriamanitra amin'izay fotoana izay. Tsy teny mitovy hevitra akory ny hoe mihamasina sy ny hoe mihamadio. Ny hoe mila fanadiovana ny tenany olona anankiray dia midika izany fa maloto izy. Ny hoe manamasy tena kosa dia izay manokana ny tena ho an'Andriamanitra, dia atolotra azy ireo fahaizana voajanahary ara-tsaina, ny talenta, ny lafiny ara-nofo, ny zavatra rehetra mahianao anao, maha-olona anao manontolo, ireo izany dia atolotra an'Andriamanitra. Inona moa ireo teny izay anoratan'ny Baiboly fa ilaina izay fanamasinana izay? Jerentsika ny Hebreo 12:4-4. Hebreo 12:4-4. Mieza mitady fihavanana amin'ny olona rehetra ary fahamasinana, fa izay tsy manam-pahamasinana dia tsy hahita ny tompo. Zava-dehibe zany izay hoe fahamasinana izay, satria izay tsy manam-pahamasinana, izay tsy voatokana, nanoka tena, nanolotra ny tenany sy ny fiainany sy ny talentany sy ny fahaiza-manao ny rehetra ho an'Andriamanitra, dia tsy hahita ny tompo. Ho an'ny olona anankiray izay nanokana ny tenany, nanolotra ny maizy azy, ny fahaizana ananany, ny talentany ho an'Andriamanitra, izay hoe nanamasina ny tena no an'Andriamanitra izay, dia misy vokany eo amin'ny toetrany izay fanokana tena nataony ho an'Andriamanitra izay. Dia ovakitsika izay voalaza amin'ny Romana 12:2 hoe, ary aza manaraka ny fanaon'izao tontolo izao, fa miova amin'ny fanavaozana ny saina hamantaranareo ny sitrapon'Andriamanitra, dia izay tsara sady ankasitrahana no marina. Eo aloha ary dia milaza mazava tsara fa ny fiovana mitranga voalohany eo amin'ny olona anankiray nanoka tena ho an'Andriamanitra dia miainga amin'ny fanavaozana ny saina, tsy ny fanavaozana ny akanjo, tsy ny kiraro, tsy ny maso, tsy ny zavatra ivelany, fa any anaty mihitsy no miainga izay fanavaozana ataon'Andriamanitra izay ho an'ny olona nanoka tena ho azy. Fanavaozana ny saina, ao zany ny fanomboana ny fanavaozana rehetra, ny fanavaozana tena mahomby rehetra dia miainga amin'ny fanavaozana ny saina. Manasanao ngena ary hamaky ihany koa izay voalaza amin'ny Korintiana faharoa toko 7:17 hoe, Korintiana faharoa toko 7:17. Fa isika rehetra kosa amin'ny tava tsy misarona dia mijery ny voninahitry ny tompo toy ny amin'ny fitaratra, ka ovana hahazo izany endrika izany indrindra avy amin'ny voninahitra ka ho amin'ny voninahitra toy ny avy amin'ny tompo dia ny fanahy. Rehefa manolo tena ho an'i Kristy isika dia tafiana ny fahamarinan'i Kristy, dia tonga marina eo anatren'Andriamanitra.
izay le fitafim-pahasoavana kanefa tsy hoe mitafy an'izany fotsiny isika mba hahazo rary ny eo anatrehan'Andriamanitra fa misy vokany tsy kelikely eo amin'ny olona izay mitafy an'izany ny fitafiana ny fahamarinan'i Kristy. Misy fiovana tsy kelikely eo amin'ny toetrany. Misy teny eto amin'ny Korintiana 2:7 hoe ovana azo zany endrika izany indrindra avy amin'ny voninahitra ka ho amin'ny voninahitra toy ny avy amin'ny tompo dia ny fanahy. Izay ny vokatry ny fibanjinana ny Kristy manjary manahaka azy tsy kelikely. Izay le antsoina hoe fanahy masinana. Amin'ny fomba ahoana moa zany no ahafahantsika mibanjina ny Kristy amin'ny alalan'ny fandiniana ny teniny, amin'ny alalan'ny vavaka, amin'ny fanaovana ny zavatra rehetra toy ny ho azy fa tsy ho an'ny olona, amin'ny alalan'ny fiarahana miasa aminy. Dia manjary mifindra tsy kelikely ao aminao zany ilay toetra izay tian'Andriamanitra hanananao. Dia toizantsika ihany ny fiarah-mianatra nary angatahana indray tsika mba hiaraka maky izay voalaza amin'ny Tesaloniana 2:7 ka ny 9:12 sy ny 17. Tesaloniana 2:7 9:12 sy ny 17 ary ny 4:1. Ary ny tompo ane hampitombo sy hampandroso anareo amin'ny fifankatiavana sy ny fitiavana ny olona rehetra dia tahaka anay aminareo koa mba hampiorona ny fonareo tsy hanantsiny amin'ny fahamasinana eo anatrehan'Andriamanitra raintsika amin'ny fiavian'i Jesosy tompontsika mba amin'ny masiny rehetra. Ary ny Tesaloniana 1:4 ary farany rahalahy mangataka aminareo sy mananatra anareo ao amin'i Jesosy tompo izahay mba ho araky ny nandraisanareo taminay izay mety handehananareo sy hanaovanareo sitrapon'Andriamanitra dia araky ny andehananareo ihany no hitombonareo bebe kokoa. Mazava tsara izay ny fomba hitombontsika ao amin'i Kristy ahafahantsika mandeha ao amin'izay lalan'ny fanamasinana izay. Tsy afaka misaraka amin'i Kristy isika. Raha misaraka amintsika dia tsy mahay manao na inona na inona. Efa nazavain'i Jesosy tsara ny amin'izay lafin'izay. Ho arin'Andriamanitra amin'ny fitombon'ny zavaboary ny fitombontsika olombelona. Tsy mitovy ny fivelaran-tsaina tratra ny olona rehetra na ny fahaizany eo amin'ny fanaovana asa mitovy aza tsy mitovy. Tsy nokasian'Andriamanitra ahatratra ny abeny sedera ohatra ny karazana hazo hisopa na ny fisandrahaky ny rofia mijoalajoala sy ny oliva tsy mitovy. Nefa samy mikendry ny isondrotra avo arak'izay tratra ny tsirairay avy amin'ireo amin'ny alalan'ny fitambarany ezaka ataon'ny olombelona sy ny herin'Andriamanitra. Dia tahaka an'izany mihitsy no zavatra tian'Andriamanitra andrasana amintsika ihany koa eo amin'ny fitombon'ny tsirairay avy tsy mitovy. Misary anehoan'i Kristy ny fitombona miandalana sady maharitra amin'ny fanamasinana antsika ao amin'ny Marka 4:5-20 Marka 4:5-20 afa-tsika mahatakatra bebe koa izay tiana ambara. Toy izao ny fanjakan'Andriamanitra tahaka ny lehilahy mamafy vo amin'ny tany ka matory sy mahatsiaro isan'alina sy isan'andro ary ny vo dia mitsimoka ka maniry nefa tsy fantany ny faniriny fa ny tany mahavokatra ho azy voalohany misy tahony dia teraka ary rehefa izany dia feno vo. Tahaka an'izany zany ny fanjakan'Andriamanitra. Tahaka an'izany no fizotra ny fitombona eo amin'ny lafin'ny ara-pahamasinana ao anatin'ny olona anankiray izay mitafy an'i Kristy. Manaraka fitombona ara-dalàna fa tsy misy vokatra tampoka avy hatrany. Tsy nisy zavatra nambolena akory kanefa misy vokatra be dehibe avy hatrany. Tsy tahaka an'izany ny fomba fiasan'Andriamanitra eo amin'ny fambolena ny toetra eo amintsika olombelona. Mandeha miandalana tsara izany. Fomba ahoana moa no nanambaran'ny apôstôly Petera fa ilain'ny mpino izany fitombona ara-panahy zany. Petera 2:7-17. Petera 2:7-17. Fa mitomboa amin'ny fahasoavana sy ny fahalalana an'i Jesosy Kristy
tompontsika sy mpamonjy ho azy anie ny voninahitra ankehitriny sy mandrakizay. Amen. Eo ambany fahasoavana no ahafahantsika mitombo. Inona moa ny hoe fahasoavana? Efa nianarantsika teto fa averina trany fanomezana mahimaimpona, omena izay tsy mendrika omeny zany akory. Ny fitafian'i Kristy zany izay fahasoavana izay. Dia jeren'Andriamanitra tahaka ny jerenan'i Kristy isika. Dia ao anatin'izany isika no mitombo. Zay hoe mitombo ao ambany fahasoavan'Andriamanitra. Ny hevitra ilay hoe mitombo mitovy amin'ny fitombon'ny zava-maniry isika eo amin'ny fitombona ara-toetra ao anatin'izany hoe fanjakan'Andriamanitra izany dia azo oharina amin'ny fambolena mihitsy. Eo aloha zany ny mamafy, mikolokolo, manondraka. Izay no azontsika atao rehefa mamboly isika. Fa ny mampitsiry aza tsy haintsika akory. Ary izay no lazain'i Jesosy. Raha misaraka amiko ianareo dia tsy mahay manao na inona na inona. Ny fanarahan'ireo fepetra amin'ny fambolena dia ilaina. Tsy maintsy atao manara-penitra izany. Fa tsy anjarantsika ny mampitsiry sy mampitombo ny anjaran'Andriamanitra izany. Dia tahaka an'izany koa no ataontsika. Manaraka ireo fepetra ilaina mba hahafahana manana vokatra tsara eo amin'ny toetra ara-panahy. Tsy azontsika atao ny ahita vokatra raha toa ka ambolentsika ny mirivotra ilay voa. Tsy maintsy hafafy amin'ny tany zany dia tondrahana, dia kolokoloina tsara, fa tsy anjarantsika ny mampitsiry, ny mampitombo, manome vokatra. Tovy amin'izany tsisy valaka eo amin'ny lafiny ara-panahy. Aoka isika ahafantatra an'izay tsara eo amin'ny fitomboana ara-panahy. Raha misaraka amin'i Kristy zany isika dia tsy mahay manao na inona na inona, na dia manao tsara ny anjarantsika azy isika. Mbola miresaka ny amin'izay tokony ataontsika ihany koa ny tenin'Andriamanitra mikasika an'ireo zava-misakana mety anembatsembana izay asany fanamasinana izay. Ao amin'ny Tesaloniana 2:4-7 Tesaloniana 2:4-7 dia omenanao koa reto andininy reto na dia tsy hovakitsika eto aza. Korintena 2:7-12, Korintena 2:7-12 sy ny Kolosiana 3:5-5, Kolosiana 3:5-5. Inona ary voalaza amin'ny Tesaloniana 2:4-7 namana azy. Fa izao ny sitrapon'Andriamanitra dia ny hanamasinana anareo, hifadianareo ny fijangajangana mba samy hahafantatra izay hahazoanareo ny fanaky ny tenanareo avy amin'ny fahamasinana sy ny voninahitra, tsy amin'ny filana fotsiny tahaka ny jentiliza izay tsy mahalala an'Andriamanitra, mba tsy hisy hanao saina hifetsy ny rahalahiny amin'izany. Fa Andriamanitra tsy niantso antsika ho amin'ny fahalotoana fa amin'ny fahamasinana. Dia vakitsika koa izay voalaza amin'ny Efesiana 4:20 namana anazy. Ary ho an'izay mahay manao mihoatra noho ny zavatra rehetra, eny mihoatra lavitra noho izay angatahantsika na heverintsika aza, araka ny hery izay miasa ato amintsika, ho azy anie ny voninahitra ao amin'ny fiangonana sy ao amin'ny Kristy Jesosy hatramin'ny taranaka farany indrindra, mandrakizay. Amen. Nylazai ny ten'Andriamanitra antsika teo ireo zavatra tsy maintsy ielana, fadiana. Raha mamboly ianao dia misy zavatra tsy maintsy tandremana tsara raha tianao ny ahazo vokatra. Tahaka an'izany koa ny voalazan'ny ten'Andriamanitra teo raha tiantsika ny ahazo vokatra eo amin'ny lafin'ny fitomboana ara-panahy. Mazava tsara mivoalaza tao amin'ny Efesiana 4:20 teo hoe ho an'izay mahay manao mihoatra noho ny zavatra rehetra, mihoatra lavitra noho izay angatahantsika na hiverintsika aza, araka ny hery izay miasa ato amintsika. Ny herin'ny fanahy masina izay ekentsika hiasa ao amintsika no ahafahan'Andriamanitra manao zavatra mihoatra noho ny zavatra tadiavintsika aza. Ary izay no mahatonga ny teny voalaza amin'ny Romana 5:7 manao hoe fa izay tarian'ny fanan'Andriamanitra no zanak'Andriamanitra. Izay tarian'ny fanan'Andriamanitra ny zanak'Andriamanitra.
izay tsy tarihan'ny fanan'andriamanitra zany a dia tsy afaka iaina mihitsy amin'ny mahazanak'andriamanitra satria tsy ho vitantsika amin'ny herintsika iriry zany. Ny teny farany amaranantsika zao fiarah-mianatra zao a antso no atao a amin'ny Romana 9:17 sy ny 17. Romana 9:17 sy ny 17. Ary aza manolotra ny momba ny tenanareo ho amin'ny ota ho fiadian'ny tsy fahamarinana, fa atoloro ny tenanareo ho an'Andriamanitra toy ny efa maty nefa velona, ary ny momba ny tenanareo ho fiadiany ny fahamarinana, fa tahaka ny nanoloranareo ny momba ny tenanareo ho mpanompo ny fahalotoana sy ny tsy fanarahan-dalàna hatanteraka ny tsy fanarahan-dalàna, dia mba atoloro ankehitriny toy izany koa ny momba ny tenanareo ho mpanompo ny fahamarinana hatanteraka ny fahamasinana. Ny tompony hanampy antsika mpiara-mianatra ny tenin'Andriamanitra rehetra mba samy hitombo amin'ny fahamasinana. Dia amin'ny manaraka indray no anoizantsika ny fiara-mianatra. Antoko-pihira ny feon'ny faminaniana. AWR Téléphone 034 06 797 62. Faniteninao no fahamarinana. Taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny Fiangonana Adventista maneran-tany. Iarahanao amin'ny radio feo fanantenana. Ny mahakasika ny fanatitra indray no ifantohan'ny fiarantsika mianatra mandritra ny andro vitsivitsy. Izay no lohahevitra ho jerena akaiky miaraka aminao hatrany ny mpiara-mianatra aminao Elion Andriamitansoa. Fa milohany zavatra rehetra dia manasanao aho hiaraka hivavaka isika.
raizany an-danitro ho amasinina ny anaranao ho tonga ny endry fanjakanao atao any sitraponao ety atany tahaka ny eny an-danitra ny voninahitra rehetra ny aja ny saotra ny hery dia anao rery mandrakizay mivavaka izahay mba anazavanao ny saina indray ao anatin'ity lesona sarobididy mahakasika ny fanatitra angatahana amin'ny anaran'i Jesosy izany vavaka izany amen. Ny andeniny no fantenana ho atao tsy anjery dia amin'ny apokalipsy 5:7 no ahitantsika azy. Apokalipsy 5:7 ary ny hira firam-baovao izy ka nanao hoe ianao no mendrika haka ny boky sy hamano tombo-kaseny fa voavono ianao ary ny ranao no nanavotanao ho an'Andriamanitra olona avy tamin'ny fokom-pirenena rehetra sy ny samy hafa fiteny sy ny olona ary ny firenena rehetra. Tsy lava ary sika atao tsy anjery tsara. Averintsika ary ny hira firam-baovao izy ka nanao hoe ianao no mendrika haka ny boky sy hamano tombo-kaseny fa voavono ianao ary ny ranao no nanavotanao ho an'Andriamanitra olona avy amin'ny fokom-pirenena rehetra sy ny samy hafa fiteny ny olona rehetra ary ny firenena rehetra. Averimberina ihany fa fiarah-mianatra moa no atao aoka tsy ho adino fa itony andiny no fantenana ho ataontsika tsy enjery itony mihitsy ireny zany no antsoina hoe versekle amin'ny teny vahiny andininy izay manokana mihitsy ahafahana matsiaro lesona izay ianarantsika mamintina ny lesona ny ianarantsika mihitsy izay voalaza ao anatin'ny tsy anjery. Rehefa aminao le tsy enjery zany ianao mahatadidy tsara an'izay dia mora aminao koa ny matsiaro ny lesona izay mifototra amin'izay tsy anjery izay ka dia entanina isika hazoto anao tsy anjery anisy tony. Voavono Jesosy ary ny rano nanavotana ho an'Andriamanitra olona avy tamin'ny fokom-pirenena rehetra ny samy hafa fiteny ny olona ary ny firenena rehetra. Ahoana ny voalaza amin'ny Jaona 3:7 fa toy izao ny tiavan'Andriamanitra izao tontolo izao nomeny ny zanany lahatokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy tsy misy akanavakavaka izany fa azo ny fiainana mandrakizay. Ny faneken'i Jesosy hanolotra ny tenany ho fanatitra isolo eloka antsika zany no ivo ny filazantsara manontolo aoka tsy ho adino mihitsy izay. Miara-mianatra moa sika misy amintsika tena mbola tsy mahafantatra mihitsy aza hoe inona no idiran'izany hoe Andriamanitra mpamorona kanefa natao fanatitra izany. Tsaroantsika raha fitinina vetivety rehefa namorona izao tontolo izao Andriamanitra namorona antsika olombelona ihany koa taoriana ny famoronana rehetra nataony rehefa vonona izany dia namorona antsika olombelona izy. Tena hoe namatambonina ireo razambentsika Adama sy Eva. Izay rehetra mety ho nilainy Adama sy Eva dia teo avokoa. Fiadanana feno. Tsy nisy fahafatesana. Tsy misy alahelo. Tsy misy aretina. Tsy misy olana. Ny zavatra rehetra dia feno. Misy zavatra anankiray nandraran'Andriamanitra azy ireo mba hisedrana ny fahatokiny an'Andriamanitra. Raha toa ka maresy an'izany izy ireo dia handova ny fiainana mandrakizay. Ho lasa mandrakizay zany le fiadanana efa nomena azy. Alay voatsaina hoe zavatra anankiray monja ao anivony zavatra tsy tapesipesena izay efa nomena azy ireo. Aza hoaninareo io. Tsy le hazo ny misy poizina fa ny tsy fankatoavana ny tenin'Andriamanitra no miteraka fahafatesana. Satana moa dia navelan'Andriamanitra hakafanahy an'izy ireo. Dia nakafanahy azy Satana dia namorona langa. Satana nge resaka fotsiny nentiny nandresy lahatra ny Evy. Tsy nisy zavatra nataony ary takan'izany foana ny fakapanahy matetika. Ny zavatra rehetra efa ampelantanana hoe efa milamina ny tanteraka tsy misy kanefa mipakafanahy miteny hoe mbola sambatra lavitra noho izao ianao raha miaraka amiko. Raha manaiky aho dia lazaiko anao zany. Dia izay koa nahazo any Evany resaka fotsiny.
resaka fotsiny tsy fantany tsara hoe izy tia miresaka amin'ity fa resaka fotsiny zay ihany dia natonga azy nivadika tamin'Andriamanitra. Tandremo ty resaka fotsiny ity fa hatramin'izao dia izay koa no ataony Satana hitomana antsika hivadika amin'Andriamanitra. Resaka fotsiny ary tsy misy afa-tsy izay. Azon'Andriamanitra ny namoy antsika mandrakizay. Zony zany satria isika ny tompon'andraikitra tamin'ny safiditsika, mitady ny vokatra ny safiditsika, fa Andriamanitra nanao planina hamonjena antsika. Tsy tratry ny saina ny fitiavan'Andriamanitra izay mbola hojerentsika ianarantsika mandritra ny mandrakizay. Taty aoriana dia nisy fomba ara-pivavahana izay nampianarin'Andriamanitra ny zanak'Israely ho tsy maintsy ataon'izy ireo raha tiany ny hazo famelan-keloka. Rehefa manota ny olona anankiray dia mitondra ondry makeo amin'ny fitoerana masina, dia mametraka ny tanany eo ambon'ilay ondry ary miaiky ny eloka nataony, tsy hoe mamela fotsiny eloko fa tena resahana mihitsy ilay fahotana izay natao. Dia ren'Andriamanitra izany ary ny fametrahana ny tanana eo amin'ny lohan'ilay ondry dia midika antsary hoe mifindra ao amin'ilay ondry izay tsisy tsiny ny fahotan'ilay olona. Avy eo dia vonoina ilay ondry. Ilay mpanota izay nitondra ilay ondry tsy misy tsiny ihany, izy ihany mamono an'ilay ondry. Lasa ilay ondry izany no maty teo amin'ny toerana tokony nahafatesany. Nahoana moa? Satria efa mifindra ao amin'ilay ondry ny fahotana izay nataony tamin'izay fomba izay. Io ondry io dia maneho an' Jesosy mialoha. Dia hoy indrindra Jaona mpanao batisa rehefa nanatona an' Jesosy, indro ny zanak'ondrin'Andriamanitra izay manaisotra ny fahotana izao tontolo izao. Ilay ondry anankiray nitiny mpanota anankiray dia ny fahotana io mpanota io ihany izay ihany no voavela amin'ny alalan'ny ondry anankiray izay nitiny. Fa Jesosy dia manaisotra ny fahotana izao tontolo izao tamin'ny faneken'ny tenany ho atao fanatitra hisolo eloka antsika nizaniza maniro an-tany. Zany voalaza amin'ny Jaona 1:7. Jaona 1:7 manambara mazavany amin'ny biby atao fanatitra latsa-dra zany, manondro ny sorona, manondro mieloany sorona nataon'i Kristy tamin'ny hafatesany teo amin'ny toerany tanànak'olombelona. Tsy afa-miala amin'ny oloha hevitra momba ny fanatitra io zany sika ao amin'ny Baiboly manontolo. Ivon'ny Baiboly manontolo io. Tsy ho hainao mihitsy izay tia ny tenin'Andriamanitra ho resahana sy ny antony ny fantenana an'ireo boky tafiditra amin'ny hoe tenin'Andriamanitra ireo raha tsy fantatrao fa ny ivony zany dia Jesosy Kristy izay nanaiky hamonjy antsika ary nanolotra ny tenanao atao fanatitra. Nitsangana tamin'ny maty izy dia mitana toerana manandany zany amin'ny toe-javatra lehibe ao amin'ny Apokalipsy, rehefa mianatra amin'ny bokin'ny Apokalipsy izay nitondrana ny Jaona eo anatrehany seza fiandrianan'Andriamanitra ao amin'ny Apokalipsy 4 sy ny Apokalipsy 5. Tena manampy mihitsy amin'ny fahatakarana ny vanim-potoana ara-paminaniana manontolo ny fisehoan'i Jesosy eto amin'ny endriky ny zanak'ondry efa voavono, zany hoe amin'ny mahampamonjy azy, mpamonjy antsika olombelona azy, izay voalaza ao amin'ny Apokalipsy 5:5. Dia andinika an'izany isika manasanao izay tsy handisy fotoana mihitsy hijery an'izay ivony Baiboly izay, ilay zanak'ondry voavono izay mpandray anjara fototra amin'ny toe-javatra miseho eo amin'ny seza fiandrianan'Andriamanitra izay miantoka ny ho avintsika mandrakizay. Mandra-peona vetivety ary. Amen. Adventist World Radio, The Voice of Hope. Radio feo fanantenana. Narahanao teo ny fandaharana no vokary ny feo fanantenana amin'ny teny malagasy izay azonao averina sy alaina maimaimpoana amin'ny alalan'ny YouTube, Facebook, feo fanantenana. Mirary 420 ora finaritra ho anao ny AWR